Vehivavy iray 7 taona no tratra nangalatra tamin'ny skoro Mazengabe omaly zoma faharoa amby roapolo ny volana septambra tokony tamin'ny 2 atoandro. Jumbo misa 5 lavashkiri iray boaty chocolat ary ranomanitra no nangalariny ilay vehivavy tamin'ny ity toeram-pivarotana iray ity. Niditra tahaka ny mpividy rehetra izy ary naka izay zavatra tiany walainy. Nivoaka moramora ny vavahady izy ka tsy katritry ny mpiambina ny fihetsika nataony. Raha vao nantsona izy aveo dia niazakazaka namonjy ilay namany. Voasambotry ny mpitandro filaminana ihany izy rehefa aveo ka noentina avy hatrany teny amin'ny police centrale. Dia tsy inona ny zava-nisy fa dia tsy lehilahy intsony no mangalatra hatramin'ny vehivavy asana manao ny zany fa dia niditra ohatran'olona mpividy entana rehetra zany le ramatoa anankiray zany dia naka ze entana na afapo anazy tao zany. Ka rehefa mandeha amin'ny supermarché reo rehefa mivoaka zany amazo an'le entana dia tsy maintsy mandalo amin'ny caisse zany mandoha vola hoe contrepartie le vidin'le entana nalainao zany. Nazo contrôleur ndray zava-nisy tsy nandalo caisse izy vita ny entana tao dia tsy nandalo caisse izy dia lasa nandeha. Dia teo amin'izay zany hitanao la izy iny dia natsona amin'izay izy rehefa hoe bon verenanao ramatoa lasa nandositra andrany zavatra nataony fa tsy miverina teny amin'ny caisse. Dia nifanenjena moa izy misy mpitandro filaminana moa ao dia tratra le madama zany tamin'ny fotoana eo 7 taona izy io tsy manambady mananjanaka manana zandry. Dia le zandry moa efa niandry azy taty ivelany taty zandry mivalitaona dia tanke tsy tao anatin'le moa ndraiky izy dia le ramatoa any samborona. Inona ny antony tsy antandray bon nona moa izy nefa misy ranomanitra parfum zay tany aminazy tany. Dia tafiditra amin'ny fandikandalana no nataony ity vehivavy ity ka atolotry ny fampanoavana izy. Androany sabotsy ny fitsarana indray no mamaritra ny sazy mety ahazo azy.